Warahantsika nianaraka izao kosa rehefa voatapatapany misongadina tamin'ity androany ity. Aza ho azy. Nitrangana famonoana fenodiby tany Sambava ny alarobia 9 febroary lasa teo. Fantatra fa tovolahy vao 12 taona monja no sanan'androna antsony zokiny 12 taona antsoina hoe Jacques Chirac. Votoan'ny folo ity farany ka maty tsy tradrano. Tsy hay mazava izay antony fifamalinana teo amin'izy mirahalahy fa dia niafara tamin'ny tsindrona antsony mihitsy. Samy mbola mpianatra ao amin'ny CEG Antanifotsy Sambava izy ireo. Mipetra-dreo ary lavitra ray aman-dreny. Nitsoka petrany kosa Elana Vandosa, ny mpiara-monina nampandrenimana-pahefana, nisokatra ny fanadiady. Tany amin'ny faritra avaratry ny nosy ny any, nisy ahona tranga hafahafa kosa tany amin'ny distriktiny Sambava ony maraina. Fantatra fa mpanjony tao amin'ireny ramandrano foretra no napakatra voain'ireo firometatra. Nitangorona ny fokon'olona mijery ilay biby be sy nandinika nanaovana azy. Tao no milaza fa tokony avototra satria tsy mandatra olona. Tao nefa nitaky ny amina azy atao loka. Eo am-pandinina izay tokony anaovana ity biby ity tokony andraikitra any an-toerana. Fa resaka volila izay ihany, ireo mpianakaviana tokony 30 taona eo no fantatra fa namono tena tamin'ny Bozomboalavo. Tanantanànan'ny Mariparasy any Antsirabe ihany. Voalaza fa manana olana arabola ity rangahy ity ka nindram-bola tany amin'ireny fampindramam-bola ireny. Nisedra olana nefa izy tamin'ny famerenana ny vola ka niveriny maro izay no antony. Ezankilana nefa tsy voasambana izy no nikasany amin'ny tena fa voasakana hatrany. Tamin'ny mpindra mitoraka ity no tsy tana miaina. Fantatra fa namela manana ny tena raisy Kambotoroa izy. Efa tsy mifidy ny saranga intsony amin'izao ny asa fisolokiana. Omaly maraina nandritra ny tsenan'ny Mahamasina no fantatra fa nisy vehivavy mihaja sy mihaingo fatratra nanafina poketra lavo vidy antsokosoka tao anaty entana. Mpividy iray no nahatsikaritra ny fihetsika ity farany ary niteny tamin'ilay mpivarotra. Raikitra ny akisava ka tratra. Noteran'ilay mpivarotra angony vidy ilay mpivoapanga. Kanjo tsy ampy 10,000 ariary ny volany. Eny ka tsy nisy ohatr'izany ka nitady izay marinaritra iraisany ny rotopa.